eo amin'ny tontolon'ny fitsaboana kosa nankalazaina androany moa ny andron'ny mpitsabo ho an'ny faritra Lalamanga manokana dia norarotina ity andro ity nampatsahivana fa tokony ajaina trany ny lalàna ifampifehezana amin'ny maha-mpitsabo na ny code de déontologie. Tokony ajaina trano lalàna ifampifehezana amin'ny maha-mpitsabo na ny code de déontologie na anaty krizy na tsy satria efa nanao fiananana ny anazy izay izy ireo. No ampatsahivina izay nandritra ny fankalazana ny andron'ny mpitsabo izay notanterahan'ny filan-kevitra regionaly mpitsabo eto Analamanga androany atetsy amin'ny Astoria Antanimena. Ny lavitra regionaly dokotera eto Analamanga moa zany dia manao isa-taona ny atao hoe andro dokotera dia nosafidina ny androany 10 octobre zany amin'ity hoe andro dokotera ity. Safidy loha hevitra manokana izay androany dia hoe famendrehan'ny dokotera manoloana ny fahasairana misy eto amintsika. Safidina manokana no lohateny io satria fantatritsika tsara fa mandalo fahasairanana ny tantsika amin'izao fotoana izao dia mamerina indray izay le hoe andron'ny dokotera ity ny tanjona voalohany dia indrindra ny anamafisana indray ny firalahin'ny samy dokotera zany dia anamafisana amerenana ihany koa le asa maha-dokotera satria fantatritsika tsara fa ny dokotera dia olona manao ny asany izay mifandray be dia be amin'ny olona izy eto Analamanga no tena ataoko hoe betsaka dokotera indrindra jerevana zany dokotera misy Madagasikara. Nandritra ity andro ity ihany koa no nanaovana jerin-tolika ny zava-bitatra amin'izay tsy noadinoina ny nijery sahady izay mety ho fandarana sagoavana amin'ny taona manaraka. Misa 307 amin'izao fotoana izao ireo mpikambana ao anatin'ity filan-kevitra regionaly mpitsabo eto Analamanga ity.